miasaka ny fanomboan'asa ary ny azafady no fanomboan-teny ka ho anareo manatrika eto dia mindrana ny tenin'ny agamainty teo anatrehan'ny Andriamanjaka sy ny Andriamanjaka ao mba hosolon'ny fanaovana azafady ka milaza hoe mahiteny kely ara tsy adiso fa ny azafady hono dia sady fanomezam-boninahitra anareo itenenana no fangatahana hiteny. Manaraka izany teny ray mbava ho fialan-tsiny satria ny teny mananjiny ny hitenenana manakaja ny teny atao mety ho diso ary ny manjilatra sy ny madilana tsy ferana raha teo za zay ny teny mety ambakavaka ka dia melo dia hoy aho hoe miala fondro ray tompoko fa efa nafaran'ny taolo teo aloha hoe raha hiteny mason'olona miala tsiny raha ivolan'ny masom-bahoaka miala fondro ka dia aza tsiny. Raha izany no vita dia tsy hoe hitsabo ny efa salama na hipasoka ny efa malama fa mbola anterina ny fiarabana nataon'ny Italian'ny akany teo satria moa izy ity tonga marobe nareo dia finaritra zay ka tonga amin'ilay hoe zavarin'ny hafalimana tombo ka indroa miarahaba ihany hotahin'Andriamanitra ane nareo ary ny fahatongavanareo dia engany ahazoanareo zay fanampim-pahazavana ilainareo ary engany afaka handresy lahatra anareo zay hisoratra anarana hianatra na ianareo lehibe na ny ankizy ary ho avy ihany koa anatevin-daharana ny asa ataonay aty. Io le tenenana hoe ny dia tsarangady na miara-mirindra ny teny hafatsiny no raha rindra ka tsy ho lava-teny aho satria afoizana araka sy azo atao lesa mbola be koa ny teny aho nareo mbola metraka fanontaniana. Inona moa ty FTM ty na hoe fampianarana teny malagasy araka ny voalazan'ny tale teo dia 4 taona lasa zay dia rehefa avy ny saintsaina ny teo-andoha ny resadresaka tany ny tsirailay dia mahatsiaro le hoe atia amin'ny tany fonenana aty na dia tsy tanyrazana aza izy ity dia misy ny otrany mahatsiahy ny nanabeazana azy vao maly teto nisy fivoriana amin'ny fikambanana hafa misy vaovao niditra dia ozy izy hoe niny nankanesako teto izy dia satria koa mba manimanina an'le sotoavina gasy mba manimanina le fitenenana gasy mba manimanina ny mahamalagasy dia ozy zay hoe draiky te iraina manokana ianao ny amin'izany ary zany koa no ampozinay ho manetsika anareo sy hery manosika anareo ho tonga aty amin'ny fionatsika androany. Raha ndresadresaka tany mbola hiteny moa avy eo ny tony pedagojika fa izy io dia zasindray nhira tamin'ilay olona fantatry ny sasatsasana fantatry ny maro hoe raha Ngisonina Henri reny niaraka mpianatra niaraka ny saina niaraka ny tolona hatramin'ny mbola mianatra nandeha tamin'ny 72 ary na ohatra azaka tamin'ny andraikitra isan-karazany dia nahatsapa ry zareo 70 taona 5 taona lasa no nifampiresaka ry zareo hoe raha tsy manao ninina isika dia matromonoka sy vertadidy ny mahamalagasy atsika ka raha angamba tokony mba misy atao ozy abelona hoe efa 5 taona lasa zay karaha izany ingeny fandehany dia 5 taona sisa ahafahantsika mietsika sy mitaiza
ary mikajy ny mahamalagasy ary indrindra ny teny hoy izy raha isanao ry hoe ny tena fototra hoy izy indrindra ty amin'ny ampiaviana ty dia ny tany ny tantarany ny teniny zany no nahatonga zany amin'ireo le tany ampiandohana Tsoandoha dia nanapa-kevitra hoe andao asiana fampianarana teny malagasy